Miarahaba antsika rehetra indray. Ny tantarantsika anio dia mitondra lohateny hoe mandalo fisedrana amin'ny fanaovana ny marina. Tsy ho adiniko mihitsy ny resaka nataon'ilay mpampianatra matematika anay izay indray andro alohan'ny zarany ny laza adiny. Anyoraka izy dia fanadinana roa no asaiko ataonareo. Ny voalohany rafy tsara izay atsotsika hoe géométrie. Ny faharoa ny fanaovana ny marina. Mino sy manantena fa tena tafavoakanareo tsara ireo laza adinareo ireo, fa raha ohatra ka tsy tafavoakanareo ny laza adina anankiray dia tsaratsara kokoa raha amin'ilay géométrie, satria betsaka kokoa ny fotoana ahafahanareo mampiatra ny fanaovana ny marina any amin'ny asanareo noho ny fitsipiky ny géométrie. Isan'andro isika hoy ilay mpampianatra tsy maintsy mandalo toe-javatra maro samihafa hisedrana ny fahamarinantsika. Ohatra, inona no ataontsika raha mandeha any am-pivarotana iray ka diso ilay mpivarotra ary mihoatra ny famerim-bola nomeny? Tena mora ny tsy miteny sady ilay mpivarotra koa ny disoko. Nga moa isika ny diso amin'izany? Rehefa tonga ny fotoana fandoavana hetra, tena adikatsika marina daholo ao anaty taratasy fandoavan-ketra ve ny vola rehetra miditra amintsika? Mety hitentsika hoe maninona koa nefa raha tsy soratana daholo tsy misy maratsy an'izany raha nalana kely. Fanjakana koa azy efa makapaha betsaka amin'ny karamantsika ko. Tena marina ny lazain'ity mpampianatra ity fa ny fitondrantenan'ny olona marina iray dia manan-danja kokoa ary mihoatra lavitra amin'ny fahaizany sy ny vola ananany. Ary izany fitondranteny izany dia mitaky amintsika voalohany indrindra fahamarinana eo anatrehan'ilay Andriamanitra izay tsy afaka fitahintsika, ary amin'Andriamanitra irery ihany isika no hanao kaonty. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mika 9:9. Izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrehan-teny.